lalao ara-piralaina fenêtre FIFA Madagasikara iray Burundi ohatra. Fahatsiarovana ny 7 martsa 1770 mamerina amin'ny vahoan'ny fanandevozana izao fanjakana izao ho imonja Roindefo. Fividianana solombavam-bahoaka anilika ireo antoko hafa ivelan'ny fitondrana ny HCC. Ampifaliana sy ampitiavana indray tony kilasy tongovavy no isydiany sampana fampalalam-baovao ny tokantrano amin'ity alina ity manatitra ny araba ary manasanao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Vaovao manodidina ny sosialy avy atrandry tokony miainga amin'ny fikajiana ny fandaniana isan'andro ataon'ny mpiasa iray ao an-tokantrano, ny fikajiana ny fampiakarana ny karama farany ambany afa-tsy akarana fotsiny amin'izay tiana nanaovana azy hoy ny avy amin'ny syndicat ny mpiasa Fisemare. Mendrika isitraka karama mifanaraka amin'ny fisondrotry ny vidim-piainana ny mpiasa malagasy hoy ny avy amin'ny Jeune Dynamique Nationale. Nisy fiakarana 800 mantsy ny karama farany ambany ho an'ny sehatra tsy miankina ao anatin'ny skady M1 raha toka 3,000 ariary ho an'ireo skady ambon'izay. Mitatitra ny antsipirim-baovao Njava Andriamaefa eo amin'ny sary sy rindran-tsariny Mano Randriamalala. Tsy misy politika mazava ny fomba famaritana ny fampiakarana ny mari-karama ny mpiasa malagasy ary tsy mandeha amin'izay lony ny fomba fanaramana ny mpiasa malagasy. Io no nandraisan'ny syndicat ny Fisemare ny fanondrotana ny karama ny mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina ho 100 araka ny tapaky ny filan-kevitry minisitra ny alarobia lasa teo. Niakatra ho 2,4 sy 4 ariary ny mari-karama farany ambany ao anatin'ny sokajy M1 raha toka 4 sy 3 sy 2 ariary izany teo aloha. Ny tombo 3 ariary kosa ho an'ireo sokajy ambonin'izay. Fampiakarana izay tsy mifanaraka amin'ny tena filan'ny mpiasa sy ny fisondrotany vidim-piainana ankehitriny hoy ny syndicat ny Fisemare. Raha ohatra ka tiana zany hoe nisiny zany hoe salaire décent zany na ataontsika hoe sy misy zay ndray moa filaza azy amin'izao dia miainga amin'le budget type zany hoe kajiana fandaniana andavanandro zay tsy metsy ataony tokantrano na mpiasa anankiray. Vita kady zay dia zay no apetraka ho karama farany ambany. Fa ny zavatra iainantsika eto zay le teneniko zay hoe ny karama adiny indray dia tsy mahavoavidy vary 1 kilo akory. Efa misy kady, misy fomba fanao izy io fa ny eto amintsika zany rehefa miteny hoe faraparatsy ny million d'ariary ny karama farany ambany tokony sitrany mpiasa anankiray dia miteny ny andaniny hoe ny orinasa dia mila tombony. Fa ngany mpiasa tsy mila tombony ihany koa fa ny orinasa ihany mila tombony. Zany hoe zany tsy misy politika mazava zany apetraky ny tompona ndraiky na fitondram-panjakana makasika an'izay karama sy ny fomba fanaramana ny mpiasa malagasy. Tsy mendrika ny mpiasa malagasy ny fampiakarana ho 100 fotsiny ny karama farany ambany raha ny fahasarotam-piainana amin'izao no jerena ho ny fanehoan-kevitra samihafa. Tsy teny fotsiny hoe vidin'ny siramamy zao ny vidin'ny menaka, ny vidin'ny zavatra ilana andavanandro, ny vidin'ny vary zay mampalahelo fa zara raha misy misakafo intelo isan'andro tsony malagasy amin'izao dia io zany mahatonga anay Jeune Dynamique mitazona foana ny argumentanay hoe somary ohatrany tsy dia mandeha amin'ny tena fitsonjovan'ny fiainam-bahoaka tsony ny zavatra misy amin'izao. Raha zany 100 zany raha fitina dia tsy mendrika ary tsy mifanaraka amin'ny fiainana sy ny fiakarana ny fiainana andavanandro. Tsy misy manome rariny ary tsy mankasitraka io fanapa-kevitra io ny akamaroan'ny mpiasa ho iatany ny Fisemare. Mbola tsy tara nefa ho ny fanazavana raha iroso amin'ny fifampitiniana ny mpiantsehatra isa-tsokajiny ho fampisitahana karamasaza ho an'ny mpiasa malagasy. Raha ny hevitry ny Fisemare manokana zany ny hevitra dia hoe tsy mbola tara aloha andao apetratsika iny zany no ataontsika hoe salaire minimum d'embauche fa azo apetraka ihany koa ny andao hiady-hevitra amin'izay tsika ahoana no ametrany an'izany hoe salaire décent zany. Zany hoe zany raha iny no entina irarehavana amoahana zavatra rehefa avy eo afaditsona lehibe zany satria tsisy makasitraka ny mpiasa na dia mpiasa iray ary. Ny safidy ny tsanoso ny ty fampiakarana ny mari-karama ity moa ny avy amin'ny syndicat ny Fisemare raha ny fanazavana. Vaovao manodidina ny fitaterana niverina ny asa androany ireo mpitatitra solika ao Toamasina na dia efa saika aniroso tamin'ny fitokonana tanteraka aza izy ireo. Nisy ihany koa ny service minimum 420 ora napetraka izy ireo nanomboka ny alatsinainy lasa teo 5 fony zany nanomboka ny ariva teo rany vaovao na dia mitoy aza ny asany mpitatitra solika dia nisy ny taratasy ny fanarana tamin'ny solotena-panjakana Toamasina ary mbola hitoy amin'ny volana aprily ho avy zao izany fampiresahana izany. Asina Andriamalala sy ny Artanjona.
Miverina amin'ny asa fanaony andavanandro ireo mpitatitra solika ao Tomasina nanomboka ny ariva teo. Noraiketina antsoratra ihany koa ny fangatahana ireo mpitatitra raha ny vaovao farany ny ariva teo. Efa nisy taratasy fanaovana any fa misy taratasy napetaka any naperaka da zany hoe zavatra misy efa publication any efa misy zate fanarahanao nataony taratasy mena tompona ndraiky isatsy koa de na ny procureur na ny directeur en police nationale na ny commandant chef fa mena le taratasy fipetra momba ny fanarana momba nireo chauffeur reo mity amin'ny kalana io. De amin'ny volana avril ne mbola misy fivorina zany andinika indreo problema rehetrarehetra ho atsaraina zany le fomba fiasa ao anatin'ny fiarana miasa amin'ny LP na inty na ny kalana. Tsy aivina fa noho ny atsonjay miatra amin'ireo mpitatitra solika nataona orinasa mpamaty solika iray no antony fitokonana. Mpitatitra iray no samborina ary nampiakarana aty Andrenivohitra ary mbola tsy nandrenesam-baovao taoriny ny fampiakarana fampanaovana androany raha ny fanazavana. Be zany fitaraina nataon'ireo chauffeur eo hatramin'ilay caméra misy caméra telo zany ao anatin'ny camion indray manondro ny arabe jery lalana andehanana de misy ny ao anaty kabina zay mamera eo x zay makarary ny mason'ny chauffeur. Zay zany nangataon'ireo chauffeur eo amin'ny droit de l'homme manadiany amponja raha tsy misy an'izany caméra zany manara-maso na ireny mpitondra viola reny raha tsy misy ny caméra ao anatin'ny tomobile mitondra anazy de ahoana zay natao ohatran'izany fa to de efa tsy mety. Zay zany zavatra nangatandreo de amin'ny volana avril io zany no andinendreo misy ino zany misy karazana vindrina zany ao anatin'ny fitondrana sy ny anona rehetra misehatra ny zavatra io andraindraiky hijery akaikin'izay zavatra zay. Zay to anaty fivoriana to Antananarivo indray zay zavatra zay tompo. Ny volana aprily dia mbola hiverina fampidinika sy fampiresaka ny mpitatitra solika malona izao manjoa azy ireo zao sy andiniana ny mety ho toy ny fitakiana izy ireo. Mahakasika ny raharam-pirenena igadona tsy ho ela ny andro ny 7 Martsa andro ahatsiarovana ny tolom-panafanana ataon'ireo razambe malagasy rehefa niady tamin'ny Frantsay nanjanaka antsika mba hazon'ny malagasy ny fahaleovantena 7 isika izao 7 taona aty aoriana mbola mitoy ny ady amin'ny mpanjanaka ho any antoko monima dia tokony ny malagasy rehetra no mijoro mitaky ny tena fahaleovantena marina ho imonja roindefo. Asinandria Malala ny Artanjona Trandry. Miverina ambola tabatra indray ny fizakan'ny filoham-pirenena malagasy sy ny zoam-pirenena frantsay amin'izao wakatoko ny fahatsiarovana ny tolom-panafana 7 izao. Ady ho an'ny fahaleovantena tena izy ny foto-kevitra ny tsiroany MDRM tamin'izany fotoana saingy veranjavona izany aty amin'ny taona 2020. Ho an'ny antoko politika monima dia tsy mitsahatra mampiditra ao anatin'ny vahoan'ny fanandevozana izao fitondrana izao ka antony tokony hijoroany malagasy indrindra fa ny tanora anoho ny tolona natomboka ireo ray aman-dreny. Anjarantsika indrindra fa ny tanora no manome asina an'izany fa tsy miandry ny fanjakana anome asina azy satria tolom-bahoaka angeny natao tamin'ny 29 mars 47 ary araky ny voalazako teo dia ohatran'ny sous-protectorat tsika zao mampatsiahy ihany zany ny tolona natao tamin'izany satria le mpitondra ankehitriny dia mampiditra atsika foana ao anatin'ny vahohony zany mpanandevozana ny fiandriana pirenena malagasy zay. Fa amin'ny kosa ny fanatanterahana ny fankalazana ny 29 mars dia adidiny malagasy io, adidiny vahoaka ny fikambanana tsirairay fa indrindra ny tanora no manao ny hetsika ampahatsiahivana izay. Andrasana araka izany raha ho sahitarika ny fahatsiarovana irena monien tamin'ny 770 any Moramanga Iandry Rajoelina no izy mizaka zoam-pirenena frantsay. Mitaky ny anatsarana ny zotram-pividianana ny antoko monima anisan'izany fanatanterahana ireo tolo-kevitra napetraka ireo mpanara-maso ny fividianana avy any ivelany sy teto antoerana kely nefa ny finoany ny antoko monima ny amin'ny mety hatanterahany fanjakana ireo fitakina ireo fantatra fa tsy manakana ireo olona andry anjara amin'ny fividianana solombavam-bahoaka ka ndeha amin'ny anaran'ny tenany manokana ny antoko monima araka izao fanadiadiana manaraka izao. Taky ny ampiarana ireo tsoakevitra napetraka ireo mpanara-maso ny fividianana avy any ivelany nanomboka tamin'ny taona 2024 ny antoko monima tarihany monja roindefo.
voameramsana ny fifidianana sy ny fitsarana avy momba lalam-panorenana izay nikirakira ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 12 Novambra lasa teo ihany mantsy ny mbola ikirakira ny fifidianana ho avy ka tena ilaina ny fanatanterahana ireo tolo-kevitra ireo mba hanatsarana ny sotram-pifidianana ho avy. Ny monument dia mitaky araka izany ny hanatanterahana ireo recommandation izay nataon'ny SADC, l'Union Européenne, États-Unis sy ny firenena afrikana izay mitaky ny hanitsihana ny rafitra-pifidianana eto Madagasikara. Maro loatra ireo zavatra tsy voafeny fanjakana intsony eto Madagasikara ankehitriny ka mahakely finoana ny antoko monima ny anatanterahany fanjakana ireo fitakiny ny mpanaramaso ny fifidianana avy any ivelany ireo. Ny antoko monima aloha zany raha tamin'ny fahitana ny zavatra nitranga teo dia tsy dia tena manana finoana betsaka loatra amin'izany. Rahantsika mahita nge ankehitriny fa nanitoekarena raha ny Banque mondiale no mifehy azy betsaka ny zavatra tsy voafehin'ny fanjakana tsony amin'izao fotoana izao. Aminay zany reny dia karazan-drazana inona moa zany gouvernement de transition avec des techniciens de la Banque mondiale fa maninona moa zany raha mitady gouvernement de passerelle ahatongavana amin'ny gouvernement légitime et compétent avy amin'ny vahoaka malagasy no tsy le hery velona malagasy no anaovana izany fa dia lasa protectorat indray Madagasikara ohatrany tamin'ny androny taloha hoe maro ny manampahaizana malagasy kanefa dia techniciana coopérant frantsay no nameno ny poste technique rehetrarehetra teto Madagasikara ka ho anay tsy mametraka finoana be loatra izahay ary zay no mahatonga anay mbola mitohy ny ezaka mitohy ny ady ametrahana an'izany tany tandalana izany ary eo lehilaizako hoe izahay dia miezaka hitolona ho an'ny réalignement stratégique de Madagascar. Nitaterahana androany moa ny rentrée politique ho an'ny antoko monima amin'izao taona vaovao 2024 izao. Mifandraiky amin'izay vaovao izay ihany samy namotsipototra ireo tsy fanaran-dalàna sy tsy fahatomombanana maro niseho tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny 12 Novambra lasa teo ireo antoko politika fikambanana maro sy fiarahamonim-pirenena ireo fikambanana iraisam-pirenena ihany koa taiza nefa ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana tamin'ireny fotoana ireny tsy nisy fanapahan-kevitra noraisiny ary nolazainy fa tsy nitombina avokoa ny fitoriana nataon'ireo mpiantsehatra samihafa nahita ireo tsy fanaran-dalàna hoy ny fanehoan-kevitry ny antoko politika Ilmada manoloana ny filazany HCC fa andray fanapahan-kevitra entitra ho an'ireo tsy manara-dalàna amin'ny fifidianana solombavamboaka ity androm-panjakana ity fanadihadiana nataon'ny Zavandriamahefa eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Mano Randriamalala. Nampitandrina ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana fa ho entitra amin'ny zotram-pifidianana solombavambahoaka ho avy izao. Andraisana fepetra avokoa ireo minitsy manara-dalàna manao alabatona ampiasa fahefam-panjakana sy fitaovam-panjakana amin'ny fotoana ny fampelezan-kevitra. No nietrehantsika ny fifidianana filoham-pirenena maro mba tsy tenenako hoe ny ankamaroany ny ataontsika hoe fikambanana fiarahamonim-pirenena antoko politika eny fa na dia atao hoe ireo maso vo izay monina sy miasa eto toerana sy ireo mpanara-maso ny fifidianana vahiny dia ny teny mialoha nandritra ary taoriana ny tsy fetezana sy ny tsy fanaran-dalàna rehetra mahakasika ny fifidianana filohan'ny repoblika iny taiza ny HCC ny tsy naneho ny heviny taiza ny HCC ny tsy nandray fanapahan-kevitra atao anatin'ilay izy. Mety ho tahotra ny tsy azo maro anisy anivon'ny antenimieram-pirenena ka fomba iray anilihana ireo antoko hafa ivelan'ny fitonana no azo andikana izany filazan'ny HCC izany ho iatrany ny fanazavana. Izany hoe mety efa misy kajy ambadika hafahafa indray ihany. Satria hoe efa mety ho hita taratra sahady fa tsy hahazo ny maro anisa ao amin'ny antenimieram-pirenena ny antoko ny fitondrana sy izay miaraka amin'ny rehetra satria hitantsika sy tsapantsika ny fahalemena noho ny tsy fahaiza-mitantana noho ny goragora noho ny kolokolo maro samihafa izany rehetrarehetra zany no mahatonga hoe mety hanosika na nanosika an'zareo teny zavatra iny ka raha tena mizotra mankany mahitsy tsy misy ny fitanglanana dia miaraba soa miaraba tsara n'izany fanapahan-kevitra zany izahay fa raha ohatra kosa ny natao an'liana
na natao anakanana alay hoe mety azahoany ivela amin'ny fitondrana za tsy miteny mpanohatra rery satria azadino tsy mipanohatra rery ange ny anana kandida ho fidiana solombavam-bahoaka amin'ity indray mitorako ty fa be dia be ny ivelany mety tsy ao anatin'ny antoko, mety ao anatin'ny vovonana, mety ao anatin'ny fikambanana, mety ao anatin'ny indépendant, indrindra reo antoko zandrana izay misongadina amin'izao fotoana izao dia sao dia mety ho faniliana na ho fanakanana an'ireny no anton'izao fanapaha-kevitra. Ankoatra izay, nilaza ity mpanao politika ity fa tena fotoana izao isiany fifampitoniana sy fifampiresahana, indrindra ao anatin'izao fanomanana ny fifidianana izao, mba hisorohana ny disadisa sy ny tsy fitovi-kevitra. Fotoana tokony izorantsika mankany amin'io fifampiresahana, ametrahana ny fitoniana ara-politika tena isy ny tombana eto amin'ny tany Repoblika Madagasikara izao fotoana izao ka raha pitso moa ho an'ny ilomada manokana dia efa nandefa sosikevitra ary mbola hanamafy an'izay sosikevitra efa napetraka izany fa tsy hafa miala amin'io fikaonandoha fiaonana isika samy malagasy io isika raha tiana isy fitoniana eto amin'ny tany sy ny firenena. Nanaraka ny baiko ny mpitondra fotsiny ireo maro anisa teny anivo ny anteny meram-pirenena fa tsy nanao ny asa amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka azy araka ny tokony ho izy. Tsy nijoro ho an'ny tombotsoam-bahoaka fa ny tombotsoan'ny mpitondra no narovany ho Ivoangy Ramanarivo. Izany no antony ijoroana sy ilana firaisan-kiny eo amin'ny samy malagasy ho ny fanazavany mba hanavotana ny firenena. Tati-baovao ny Zavandriamahefa Simano, Randria Malalatrany. Tsy solombavam-bahoaka manangan-tanana fotsiny, tsy solombavam-bahoaka manara-drenirano ny baiko ny mpitondra no ilaina, fa araka izany anarana izany dia solovavany vahoaka eny anivo ny anteny meram-pirenena. Raha ny zava-misy nandritra ity fitondrana ity, maro anisan'ny aro ny sezan'ny mpitondra sy nanao merci président fotsiny ny teny amin'ny anteny meram-pirenena, fa tsy nisy nasany ijoro ny laza sy nanatsikafona ny tsy mety nataony ny fitondrana ny akamarony. Dia maro anisa teo amin'ny anteny meram-pirenena teo aloha zany dia tsorotro ary sahako ny teny eto fa dia manaraka baiko ny fitondram-panjakana fotsiny, tsy mijery ny hoe inona ny mba mety amin'ny vahoaka ka amin'izao fotoana izao tsika mila député sa vonina ary tena hiady ny mahasoa ny vahoaka sy ny firenena mba tena hijery an'le tombontsoam-pirenena zany fa tsy hanaraka fotsiny izay lazainy eo amin'ny fitondrana. Ny firaisan-kina ihany no azona manala ireo betsan-drofana eny anivon'ny anteny meram-pirenena ho ihany ny fanazavana. Lalana iray akaiky indrindra ny fifidianana solombavam-bahoaka ho ataony 2020 meo avy izao. Mila manay andraikitra sy manefa ny adidiny amin'ny alalan'ny fifidianana ny tsirairay, ahafahana manatratra ny tanjona dia ny azahoana maro anisa hijery tokoa ny tombotsoam-bahoaka. Nanoho ny fidinana ifotony tamina fokontany misaroteny Anosizato ny kandidana natolotry ny vovonana firaisan-kina ao amin'ny distrika Anatsimondrano. Nandritra izany no nahitana fa misy hatrany ny tsy fahatomombanana mikasika ireo lisam-pifidianana vonjomaika tonga eny amin'ny fokontany, toy ny anarana diso sy ny anarana tsy ao anaty lisam-pifidianana kanefa tao anaty lisam-pifidianana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Tsikaritra ihany koa fa malaina ny olona amin'ny fanamarinana ny anarany eny amin'ny fokontany, ka izany indrindra no antony nanaovana izao etsika izao. Manana hatramin'ny 2020 Martsa izao ny olom-pirenena hijery sy anamarina ny anarany eny amin'ny fokontany. Eo amin'izay vaovaon'ny politika izay ihany hampifondrina indray ireo antoko politika sy fikambanana maro samihafa rahampitso sabotsy ny filohan'ny anteny meram-pirenena ho fitadiavam-baolana eto amin'ny firenena. Tsy misy zavatsoa ny taranaka malagasy intsony eto atao anatin'ny 5 taona ho avy raha mbola mitohy izao fahalovana eto Madagasikara izao ny iray tamin'ireo mpikarakara ny fampionana rahampitso ka izay no antony hampifondronana ireo herivelona azona mitady vaolana. Fanadihadiana. Manoloana ny farendrean'ny firenena samy ezaka mitady izay vaolana ireo ankolafikely maro samihafa sy ireo olobe isan'ireny ny filohan'ny anteny meram-pirenena malagasy. Roa volana mahery kely mialoha ny fifidianana solombavam-bahoaka dia ampifondrona indray ireo antoko politika sy fikambanana maro hiaraka ikando hitady vaolana ho amin'ny Madagasikara i Christine Razanamahasoa. Fa misy ny alatra voamaso, misy ny fanolanana izay tsy nisy tamin'ny fahendren'ny razana taloha zany satria na tsy nisy ny miaramila zandagma polisy fitsarana hitainompo tsy vadika tsisy naka fa ankehitriny kosa zany dia tsy miraharaha intsony ny aina ny malagasy amin'izao fotoana, tsy miraharaha intsony ny hoe fananan'olona fa dia manao izay tiany atao ny besandry ny manam-pahefana volamena fantatsika hoe ny miondrana mivadika fonjam-by dia very zany le tena malagasy atsika izay nanana fahinay zany taloha dia ny hoe ny tandro ny marina, ny hitsy ny rariny, ny fihavanana ary ny atao hoe ny fitandrona ny aina. Ny ray aman-dreny zany no atao hoe manana ny traikefa,
manana ny fahendrena mahalala ny mety sy ny tsy mety tsy miangatra tsy mitanila ary nefa kosa tsy mijery arina tava ary afaka manitsy ny meloka sy mitrapoka raha ohatra ka misy ny tokony ahitsy amin'ny fiai malagasy manontolo dia ireo ora aman-drenireo misy ny ampanjaka misy ny tangalamena ary eo dia olona napetaka ny fiarahamonina toteny amin'ny toerana misy azy izay voninahitra tsy angatahana na ny asina fa tolora ny fiarahamonina azy noho izay maha-olona manana ny fahendrena azy eo fiarahamonina. Raha izao zava-misy izao ny jerena tsy zavatsoa ho an'ny taranaka intsony atao anatin'ny 5 taona ho avy. Tsisy malagasy anampaizana intsony ihany koa eto Madagasikara satria mirohatra mitsoaka any ampitan-dranomasina avokoa ny tanorana vita fianarana. Tsy hisy tany ho an'ny malagasy afabotony vahiny akamarony. Mbola tsy tara raha amin'izao rovolana mialoha ny fifidianana solombavambahoaka izao no hitady vahaolana teny Erana hoy ny fanazavana. Tsy tara satria ny ezaka efa natao ary tsy ny fosotra tsy alembo-va fa ny fitadiavana vahaolana dia tsy misy fotoana hoe tsy maintsy amin'izao ka hoe avela fotsiny amin'izao ka izy ary zany no hiteny eto rehefa ohatra tsy isinona teny zany a dia araka miteny hoe raha ianareo no tonga aman-tsatso nanareo tsy hiteny intsony dia ny vato no iantsoantso zay zany ny zavatra misy ka tsy tara le izy fa ny fanaraka ny zava-misy ary manery atsika ny zavatra misy tato ato no fivoarany fiarahamonina fisavoron-tany fiarahamonina dia manery atsika zany anao an'izay tsy maintsy fifandaminan'izay satria raha zao no mitoy afaka 50 taona dia asa zay hainantsika malagasy eto efa lasa makany ivelany fa lasa tsy azo onenana intsony Madagasikara ny afaka mandeha lakanjejo makany Komoro dia mandeha eo avy eo tratra vahoaka avy any satria tsy ara-dalàna dia mipody eto Madagasikara ihany. Ny tovavitsika fantatsika fa lasa manambady lamaody ny mitady vazaha antitra ny manam-pahaizana dia mitady lalana koa andeha ho any an-dafy ary na izy filoham-pirenena ary moa zany dia nisoratra ho vazaha citoyen izay nefa tany tsiritin'ny olona zany le Madagasikara misy ny arena rehetra fa tsy isika no tokony hiazakazaka ny velany fa ny olona no miazakazaka aty amintsika satria misy ny arena rehetrarehetra azo velomana eto. Isy moa ny tsoakevitra ivoaka aorian'ny fampionana rahampitso ary haitsika eto ihany ny mety ho tohiny. Mila ovaina ny fomba fijery sy ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara tsy lasa sorona ny vahoaka malagasy ho nisy olombavambahoaka Tontsoa Andriamampandry tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany no antitra anteriny nandritra izany ihany koa fa tsy misy afa-tsy ny fividianana ny 20 Mey ho avy izao no azona miala anatin'izao fahantrana lalina sy ny tsy fanaran-dalàna eto amin'ny firenena izao. Fanadihadiana eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Mathieu Princy. Entitra ny solombavam-bahoaka Tontsoa Andriamampandry raha ny fomba fijeriny ny fizotry ny raharam-pirenena ankehitriny. Mibahana tao anatin'izany ny filazany fa tsy misy mangarahara, manjaka ny tsy fahaizan-mitantana, tsy mahafantatra ny tena laharam-pameana ny mpitondra, any ka tsy mety tafavoaka ilay firenena. Tsy ampy amaritana natao hifampandrosoana ny fivorinan-databatra lava sy ny findramam-bola asa mivaingana no ilain'ny vahoaka. Ny zava-dehibe amin'ny vahoaka ange tsy resaka fivoriana bezantsony hoe any France, any Suisse, any Afrika any an'iny fa efa firy izay fivoriana vita teto amin'ity firenena ity sy tany ivelany nataon'izao fanjakana izao fa tsisy fiantraikany any amin'ny vahoaka mihitsy zany izay fivoriana lava sy fitosana ny any ivelany sy fambindramam-bola izay natao zay. De taviny vahoaka zao efa résultat hoe mba misy fiantraikany vantana any aminy ny zavatra ho atao fa tsy raha ny vahoaka tsony zany na ivory aiza anao na ivory aiza na any an-tsahy anao na any tanàny anao na aiza na aiza anao mivory na any fianaiza anao tsisy akony amin'ny vahoaka tsony zany efa leo an'izany ny vahoaka fa ny vahoaka zany de hoe inona ny vahavolana maika azo tritsapy an-tanana ilain'ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Mila fanovana ihany koa ny fomba fanaovana politika eto amin'ny firenena hoy ny fanazavany na ireo mpikaramanady sy ireo mpanambolany mahatonga ny fikorontanana eto amin'ny firenena ka tsy mahafantatra ny tena mandrary ny vahoaka fa atosiky ny fitiavan'ny tena sy ny tombotsoa manokana. Mila pratika politika vaovao indrindra isika tanora zay nanao an'ity politika ty fa izany anisan'ny nanimba ny Madagasikara ny fisian'ny indépendant sy ny olona hoe manambola de anao politika fotsiny di rotsaka de vidinina vola le olona de lany nefa ianao olona pokaty nefa ianao tsy mahalala ny marary ny vahoaka tsy nisy zavatra nataonao tao amin'le disika na ny commune de rehefa tonga anao de amerina ny volanao zay lany fotsiny anao
de tsy tsery voaka ntsony zany ianao tao anatin'ilay izy. Ny fifidiarana solombavam-bahoaka ny 7 avy zao no lalatokana afana miala anatin'izao fahantrana sy tsy fanarandalàna misy olandry eto amin'ny firenena izao. Mila ary mitaky fandraisana ndraikitry ny tsiraray anefa izany. Ary io fa 7 volana me io zany a no farany afahantsika zany hoe mamadika ny pietsy mamadika ny tantara ny firenena fa satria raha maro anisa ny atia ny fanirana anatin'ny firaisankina dia itsika ny mahazo ny fahefana ao anatin'izay ary mahazo ny manolotra ny premier ministre sy mitantana ny gouvernement zany ao anatin'izay rehetra izay ary manentina atsika vahoaka ao anatin'izay asady mba ho tonga mba anandratra-bato daholy amin'izany andro zany andrainy andraikitra rehetrarehetra. Vavaony trangam-piarahamonina nahititra amponjavonjy-maika ao Antsohy Omaly ilay raim-pianakaviana 27 taona nanolana anjanany vavy vao 13 taona sy ilay tovolahy 17 taona nanolana zazavavy kely vao 5 taona monja atao amin'ny distrika Antsohy amin'ny toerana namonjy toeram-pivoahana raha nitaraina poitra te hivoaka ilay zaza. Voalaza fanampandroany ilay tovolahy ilay zaza vao naveriny tamin'ny reniny. Raha ny vaovao, niala tany Mampikony izy mianaka irony 13 martsa maraina hiazo an'Ambilobe. Nijanano isakafo tao Antsohy izy ireo ary izao niara ny fanolanana izao ilay zaza. Teny andalana nanoindy ilay reniny vao natsikaritra ny zavanisy ka rehefa natao ny fanamarinana tany amin'ny mpitsabo dia hita tamin'izany fa rovitra ny fivavian'ilay zaza. Samy miandry ny fitopitsarana azy noho izany ireo navandoza ireo. Eo amin'ny pejiny fanatanjahantena kosa indray resiny Bareny Madagasikara tamin'ny Saharaino ohatra ireo hirondelle ny Burundi nandritra ny lalao ara-piralaina tafiditra ao anatin'ny fenêtre FIFA lalao izay natao ifolakandro tetsy Mahamasina. Eo amin'ny Rwandais indray ny ekipam-pirenena malagasy amin'ny alatsinainy ho avy zao amin'ny 4:00 fanadihadiana. Tamin'ny alalan'ny baolina tokana tafiditra Yann Ravelson tany amin'ny minitra 20 ampapitaona voalohany no nandresen'ny Madagasikara ny Burundi nandritra ny lalao ara-piralaina tafiditra ao anatin'ny fenêtre FIFA natao tetsy amin'ny Kanja Bare Mahamasina androany. No nisy lalao andro mazava farany nataon'ny Baria Martin Ravelson capitaine de Madagascar. Tsy nisy natafiditra baolina ny ekipa rotonta nanomboka nandritra ny ampapitaona faharoa. Iny baolina tokana iny no isan'ny sarahany hirondelle sy ny Bare hatramin'ny fiafaran'ny lalao. Lasany corner zareo aty amin'ny défensika lasany Eladari. Lasa Eladari. Mboeto hatramin'ny farany. Reraka izy. Azo Meras Takely namety amin'ny numéro 14. Numéro 14 manolotra aty amin'ny ilany havanana. Tandremo fa ratsy be zao raha tonga dia efa centre eny soa ihany. Samy nanana ny fomba fijeriny any fizotry lalao ireo mpitikitra. Mila petraka ireo fanatsarana sy ny fanovana azona fandresena amin'ny lalao avy rehetra hoy ny faneho-kevitra. Aorian'ity lalao ity dia iona amin'ireo gep rwandais ny Bare malagasy ny alatsinainy ho avy zao amin'ny 4:00 tolakandro. Fantatra moa fa mpilalao telo mpila ravinahitra tamin'ireo vao antso no tsy avy mandritra ny lalao roa atria ny ekipam-pirenena dia ilalakeny Carolus Andriamaitsinoro sy Sayase Arany vaovao. Tsy aivina fa samba no nandray ny fenêtre lalao ara-pilalaina ny Fédération Malagasy ny baolina kitra na ny FMF. Ny fenêtre ny FIFA no azona miatrika ireo lalao rehibe ho tanteraina rehetra indrindra ny fanomanana ny lalao fifantsana ny fiadinany amboara eran-tany amin'ny volana Jona. Makasika ny toetry ny andro anatombo kokoa ny rotsakorana any amin'ny tapany atsimo atsinanana sy avovoany atsinananosy atao anatin'ny 3 andro manaraka araka ny fampitam-baovao avy anivon'ny sampandraramisana any mety ho toetry ny andro na ny meteo. Ho an'ny andro ho an'ny zoma 20 martsa 2022 voakasika izany ny faritra atsimo atsinanana Vohipeno, Manakara, Mananjary ary Tolanaro. Rampitso sabotsy 13 sy ny alady 14 martsa 2022 kosa ho an'ny atsimo atsinanana Vatovavy, Fitovinandy, Atsinanana, Analanjorofo, Sambava ary Antala. Tomba nanatratra 70 hatramin'ny
mm ao anatin'ny 420 ora ny tany rotsankorana amin'ireo toerana ireo. Anakorotana ny asa mandra randavanandro ny fahabetsahany rotsankorana satria eo ny fiandronany rano amin'ireo toerana moratondraka, eo ihany koa ny fiakarany renirano sy ny fiotsahan-tany ary ny lalana. Ao anatin'ny filazana famitandremana miloko mavo ny faritra Atsimo Atsinanana, Vatovavy, Fitovonany ary Tolanaro. Filazana famitandremana miloko maitso kosa ny faritra Isava, Analanjiro, Fantalary, Sambava, Entanina hatrany araka izany rehetra. Anaraka ny toromarika omena manam-pahefana eny fotony isoroana ny loza mety iseho makasika izany. Farany amin'ny maresaka avy any ivelany manao toivakana ny fitediavam-baolana amin'ny fampitsarana ny ady antoana ny filaminana maritra ao Gaza. Fantatra fa niazo any Israely androany sekretera-panjakana Amerikanina. Ankoatra azy, niantso amin'ny fampitsarana ny ady ankory firenena 720 ao anatin'ny vondrona Europeana nandritra ny fionana tapony tany Bruxelles. Fanadihadiana. Des progrès ont été réalisés. Taorin'ny akaran'ny sekretera-panjakana Amerikanina Anthony Blinken tao amin'ny haino-manjery saodiana iray tamin'ny alarobia lasa teo, fantatra fa niazo any Israely indray ty diplomaty ity androany. Andrana fiantoana ny fifanarana am-pilaminana ao Gaza amin'ny fotoana andatsahan'ny filakevitry ny fiarovana ny firenena mikambana, ny fanapahan-kevitra Etazonia miatso ny fampitsaharana avy hatrany ny ady eo amin'ny Hamas sy Israely ao Gaza no fotodiany. Etsy ankilany, niantso amin'ny fampiatona tsy misy atakandro ny ady ao amin'ny faritra Rav io ary nanentana ny Israely tsy hanao hetsika an-tanety ao Rafa tamin'ny alalan'ny fanambarana iombonana ihany koa omaly ireo mpitarika eo amin'ireo firenena 720 ao anatin'ny vondrona Europeana nivory nandritra ny fionana an-tapony tany Bruxelles. Raha eo ampitadiavana vaolana ireo diplomaty etsy ankilany mitohy hatrany ny fifandonana ao Gaza, indrindra ny eo amin'ny hopitaly Al-Shifa sy ny manodidina izay faritra manana lanjany indrindra ny antoerana. Nilazany tafika Israeliana fa namelona miaramila Palestiniana 700 mahery ary nisamboran'olona mahery 570 hatramin'ny fiandohany ity herinandro ity. Raha inao vitrany aorian'izao fampahalalam-baovao izao ny fandarana ao marina sy ny Global News, aorian'izay kosa ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Roadhouse ny sampana fampahalalam-baovao tomboky lasy tombo vavy, manome fotoananao rampitso amin'ny ora mahazatra. Veloma tompoko.